eo am'izay tontolo ny politika zay hatrany dia nototosaina tamin'ny sabotsy lasa teo tany atampon-tanàna ny Diego ny fametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny foloan'ny HVM any amin'ireo distrika dimy ao anatin'ny faritra Diana. Nandray lanonan-dehibe ny sabotsy lasa teo ny Hôtel de la Poste any Diego. Nampahafantarina ireo mpikambana eo anivon'ny HVM ireo foloan'ny ty antoko ty any amin'ny faritra Diana. Nandray fitenenana tamin'izany i Papa Soule, foloan'ny fikambanany zanaka avaratra no sady iray amin'ireo tompon'andraikitry ny antoko. Nanapetraka partenariat eto amin'ny commune Diego ohatra sy any amin'ny commune Europe. Mba atao zay jumelage sy partenariat zay tadavidy vahoaka malagasy ohatra nanapitrano ray aman-drenitsika aby reo ny secret. Ohatra nanapitrano tompon'azasy personnel ny grand hôtel zay rerentsika amin'izao fotoana zao. Fa izy koa nda endafitany commune tompon'azy tompovavy no ny tombotsoa manokana notokana tsy azo kely zany. Sarosarom-piaro sarosarom-piaro amin'ny ty tanàna tetsika jiaby. Anisan'izany tenanay tompon'andro tompon'andraikitra raha ohatra ka misy tsy fanjalian-draha. Tsy tianay zay io tsarain'ny tantara, tsy tianay zay tsarain'ny zanakay sy zanaka aman-jafinay amin'ny toetra zay tsy metrika ho apetraka amin'ny tanàna ty. Anisan'ny noresahana tamin'izany ihany koa ny fanomanana ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolo-tsaina. Nanazava mikasika izay indrindra Andriamatoa Andriatina Ulrika, ministry ny fizahan-tany, ny fitanterana sy ny famantarana ny toetry ny andro izay nivoaka avy amin'ny faritra avaratra. Ny famadihadiana atao moa zegny amin'ny toetry voalohany indrindra maromaro ny raha tagimy olo zay mieritreritra hitondra ny maillot HVM zay. Izy voalaza vice-président io tsy olo mizaozao, tsy olo mitoro zegny ny tanjo. Igny zegny raha jiaby zegny ny anisany zahavagna amin'ny olo zay eritrereto atao ho maire HVM. Nanome voninahitra ny fotoana tamin'izany ny filoha nasionaly ny antoko HVM izay nisaotra noho ny fiara-miasa sy ny arahaba ireo mpikambana ao amin'ny birao. HVM olo ka inao zafady tsentriky zay tsy afaky mitsanga izy ireo ary vokatra miasan'izy ireo natafitantsika amin'ny fifidianana taty amin'ny faritra. Nareo ny voalohany da vita fifidianana tamin'ny HVM, zany ny tena demokrasia zany.